Driavana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Raina izay eny an-danitra fa velarinao eto anatrehanao, omenao anay indray izao herinandro vaovao izay, hoentinay miaina sy ny velona, karakara ny fiainanay, ary eritreretina sy anatanterahana hatrany koa ny fanomponanao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry afaka fa afaka niaraka mivavaka maly, niangona tany amin'ny fiangonana. Voninahitra ho azy. Amin'izao herinandro fahatelo iainana ny lohahevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny Tompo izao ry havana, dia andao indray tsika hijery ny zava-tsarotra sedraina izay hita fa mety tsy ahafahana mamory vokatra ho an'ny Tompo. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa ary ny Matthieu 12:13. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Amen. Rehefa nahasitrana an'ilay lehilahy demoniaka iray Jesoa, io lehilahy io dia sady jamba no mona kanefa dia nosotrano ny Tompo tanteraka. Rehefa nahita an'izany ny fariseo dia hoy izy, tsy misy hamoahan'ilay tiany demonia afa-tsy Beelzeboba, lohan'ny demonia. Eo anatrehan'i Jesoa dia tsy mitombona izany, satria tsy afaka maharitra miray trano ny ratsy raha toy izy miady sy mifanafika. Noho izany dia tsy Beelzeboba mihitsy no hamoahan'ny demonia fa ny fanahin'Andriamanitra. Ambaran'i Jesoa mazava ary eto amin'ity Matthieu 12:13 ity fa tsy misy ny eo anelanelany. Na izy miaraka amin'ny Tompo dia miara-mamory vokatra ho an'ny Tompo izany, na izy manaparitaka miaraka amin'ny Beelzeboba sy ny asan'ny Satana samihafa izany. Manahaka, manaparitaka ny dikan'ilay manahaka ny ondron'ny Tompo izy ireo amin'izany. Hitantsika eto ary fa dia roa ireo manahirana amin'ny fitoriana ny filazantsara famoriana vokatra ho an'ny Tompo. Voalohany, ao ny manaparitaka indray an'ireo vokatra ara-panahy efa azo. Ary ny faharoa dia ireo ilay mijanona anelanelany sady tsy an'ny atsy no an'ny arỳ. Amin'ny resaka ara-panahy dia tsy misy izany antsoina amin'ny teny vahiny hoe neutralité izany. Andremo izany ry havako fa na anao momba na ianao manaparitaka ny efa ondrin'ny Tompo. Koa dia engane isika rehetra mba samy andiny tena ao anatin'izany fa misy efa ondron'ny Tompo izy, fa izy indray koa avy eo nefa noho ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahiny dia manaparitaka ny efan'ny Tompo. Na ataony vantana izany, na ataony ankolaka. Koa dia tandremo ry havana, tandremo izany fa tsy ankasitrahan'ny Tompo. Amen. Mivavaka ary isika. Tompo, tantano izay mba tsy hijanona anelanelany araka ny hitanay teo ka sady tsy an'ny atsy ny an'ny roa, fa na izay anao na izay miaraka amin'ny asan'ilay ratsy. Koa tantano sy fivombiana satria tsy misy antom-pisianay afa-tsy ny miaraka aminao, miara-mamory vokatra ho an'ny fanjakanao Tompo. Koa dia tario amin'izany mandrakariva izay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amin'ny anaranao Jesoa ny ametrahanay ny herinandro teo am-pelantananao, mba herinandro fahombiazana feno fifaliana hery sy tanjaka miaraka aminao. Dia amin'ny anaranao irery ry Jesoa Kristy Tomponay anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.